Naraba finaritra tompoko tonga soa atao anatin'ity fandaharana zay iresantsika mahakasika ny fahasalamana sy izay rehetra manodidina zay ny tanjona moa averina ihany fa ny ahafahantsika misoroka mba tsy atongavan'ny aretina zany dia izay no hitondrana nyity fandaharana ity hanampy anareo afantatra ny fisorohana andreo karazana aretina izay mety iseho sy izay rehetra tokony atao manoloana ny tranga efa misy moa zany ny tokony ho atona ihany koa tafiditra ao anatin'izay ho an'ny androany ary eto amin'ny tapany voalohany fandaharana sika dia resaka mahakasika ny tsy fahazakana zavatra miseho eo amin'ireo ankizy sy ny zaza. Ho an'ny tapany faharoa fandarana kosa dia ny aretin'ny azon-damosina no resahantsika. Misy ilay fivilanana izay antsoina hoe scoliose. Inona mahatonga ny scoliose io ahoana fisehoan'io ary ohatrany ahoana ny tokony ho atao raha toy izao an'io ianao indrindrindrindra ihany koa ao anatin'izay misy ny fasarotana izay tokony hialana mba hialana amin'izay hoentina eto amin'ny tapany faharoa fandarana mahakasika an'izay. Avy hatrany ary hidirantsika aloha hevitra voalohany izay resahana ny tsy fahazakana zavatra eo amin'ireo zaza sy ny ankizy. Voateraka ny zaza dia efa mety ahitana trangana tsy fahazakana zavatra no izy toe-batana afaka lovaina avy amin'ny ray aman-dreny. Ny fiakaran'ilay singa antsoina hoe IGE ao amin'ny vatana no mitarika ny fikorontanan'ny hery fiarovana ka mahatonga ny tsy fahazakana zavatra. Ireto ny soritra retina miseho matetika. Ny andohan'ny voalohany mangididy be izy, mangididy daholo vatany iray manontolo. Dia avy eo izy rehefa misy fanafody mena anazy na inona dia mibontsina be izy. Sady fanina, mandofona. Anomboka tamin'ny 17 taona zany izy alergia dia mangididy foana rehefa hetsika iny izy dia mangididy daholo vatana iray manontolo mibotsimbotsina. Ny taova sy ny fatra rehetra amin'ny vatan'ny zaza dia mety ahitana trangana tsy fahazakana zavatra avokoa eny amin'ny maso, orona, sofina, tenda, hoditra, eny hatrany amin'ny lalan-drivotra ka mitarika ny sohika. Any amin'ny mason'ny zaza ohatra lasa menamena be, lasa mangididy ny masony mety misy tsiranoka ihany koa dia inanay mety misy nana mihitsy ary mety manimba ny mason'ny zaza mihitsy io mahatonga azy mety ho jamba na misy takona ihany koa ny fijeriny matetika zany. Ny any amin'ny orona dia ren'le voansery lava le zaza tsy afaka lelo mihitsy izy manao fitsaboana etsero dia afaka kely dia rehefa dia miverina indray dia mevina lava dia tsetsinona rehefa amin'ny alina dia hita mihitsy ohatra ny manepinepitra azy mihitsy le fahatsentsenana eo amin'ny orona eo. Ary rehefa tiarina moa rehefa tsy karakaraina dia mety hiteraka kambon'orona mihitsy zany dia mety misy koa eo amin'ny tenda eo any amin'ny faratenda marary tenda lava le zaza tsaboana dia afaka tsaboana kely dia afaka dia miverina indray dia misy menamena be voaramena any amin'ny faratendany indray mety misy fotsifotsy kely miaraka aminy dia tsaboana dia indray fa miverina dia ny afarany dia ren'le manao akambo misy nofo maniry amin'ny faratenda dia lasa mahatonga le antsoina hoe kambo tenda zany. Any amin'ny sofina koa dia mety ahitana an'izany zavatra zany le matetika tratran'le misy ranoranona be taitsofina lava mangididy ny sofiny dia kitikitihiny ampidipidirany zavatra dia ny afarany mety andavaka ny ampongatsofina mihitsy na ndraiky mety misy nofo maniry amin'iny sofina ivelany le conduite auditive externe osin'izay dokotera lasa ohatra misy nofo maniry mihitsy vokatr'izay zavatra zay. Ny fisehoany kosa aty amin'ny hoditra dia ren'le nanay vao misy voateraka aza dia fa misy menamena be mety mangididy koa izy mangididy mihitsy dia lasa mety manao plaque lasa amin'ny voalohany mifakofaka kely botribotrika kely mifakofaka dia mia matevina dia mitatra tsy kelikely indrindra amin'ny faritra zany izay misy le pli ozintsika mety any ambany elika io anelakelaky ny fe mety aty amin'ny tenda sy ny sisa eny amin'ny nono mety ahitana ohatra zany ihany koa dia tsaboana kely dia afakafaka kely eny dia miverina indray dia tsaboana kely afakafaka kely eny dia miverina indray zany. Misy koa ny fisehoany amin'iny lalan-drivotra io zany le misy mandray mangididy dia mikohaka lava le olona mikohaka lava tsaboana kely amena siro etsero dia miverina indray mikohaka lava le zaza
manahirana ny ray aman-dreny mihitsy ary matetika amin'ny alina na amin'le vofomaraina iny a dia mikoka foana le zaza zany a iny lafiny anankiray iny zany a rehefa mitohitohy matetika dia ny afarany a mety hanepotra azy mihitsy iny dia ozy ny dokotera hoe manao bronchiolite ianao zay aloha ny filazany azy amin'ny voalohany mbola tsy miresaka soikizy fa bronchiolite fa rehefa mandroso ny fotoana ka miverina matetika izy dia efa miteny mihitsiny a ny dokotera hoe efa voan'ny soika mihitsy ty zaza ty efa manomboka le soika ka mila fitsaboana asthme infantile no tsona azy amin'izay fotoan'izay fa adiny olona koa fa ny anaty tsinay ihany a inanay koa misy tsy fahazakana zavatra zay misy eo ile hoe maladie inflammatoire de l'intestin ohatrany hoe marary kibo foana le zaza misy rivotra foana dia mibotsina ny kibony dia afaka kely indray a dia mibotsina dia mikorotana ihany koa ny fandefasany a ireo maloto zany indraindray mitotoana kely a indraindray a mety manao fivalanana tampoka izy a ohatrohatran'izay zany asokajiana roa miavaka tsara ny antony mampetsika ny tsy fahazakana zavatra voalohany avy amin'ny antony tsy miankina amin'ny loatra ohatra ny fivaovan'ny toetrandro mafana mangatsiaka na ny vovoka manidina sy ny setroko ny fiara fa ny antony faharoa kosa dia tena miankina amin'ny fahazarana sy ny fomba ataon'ny olona mihitsy ny ara-tsakafo a dia misy tena hoe manimba ny sakafo a natao avelona fa rehefa tsy voalanjalanja izy a rehefa tsy atao amin'ny ara-dalàna dia tsy ara-pahasalamana izy dia manakorotana ny hery fiarovana zany mariana eto zany a fa ny sakafo dia zay manimba ny microbiote ao amin'ny tsinay no tena mapetsika ny allergie tsy pihana tsara zay zany zay natao hoe cause fa misy ny facteur manaiky tsika hoe ren'le climat na ny toetrandro facteur reny le vovovovoka sy sisa facteur reny fa ny sakafo zay manimba ny le bactérie ao anatin'ny tsinay eo zay a ireo ny tena manakorotana ny hery fiarovana efa misy listra zay omeny topitsaboana moa mikasika an'izany retsiretsiretra tsy tokony hohanina eo koa ny fisian'ny antsona hoe stress io le olona le indraindray manaly ohatra ny fiainana matahotra lava miaia malahelo lava ny fihetseham-po zany raha ny tena marina dia lasa mitiraka koa fikorontanan'ny hery fiarovana ary tsarovy a fa ao mitsinaiky eo a rehefa ratsiratsy io ny tsinainao le bactérie resahako reo le microbiote reo rehefa ratsiratsy a mety hiteraka koa stress satria mifandray amin'ny atodoa ny ao amin'ny tsinay ao asoroana tsara ity tsy fahazakana zavatra ity araka izany ny fifehezana ireo sakafo sy rano ampidirina ny vatana no tena zava-dehibe les déchets petit pois c'est surtout ohatra produit chimique reny ohatra jus gaz na zay vita amin'ny atody poule pondeuse sakafo tsy azony hohanina zao a dia rehefa voamaina rehetra lafarinina le paty na paty gasy na le paty avy any ivelany a dia le resaka craquer reny a zay zao no tsy azony hohanina le fanarahana maso zany no tena voalohany indrindra dia le fananarana anazy amin'ilay fihinanana le zatra satria ianao zany a tsy afaka anaraka anazy any am-pianarana ie dia ny anay zao no nataonay a miteny any amin'ny sekoly satria zareo mivarotra goûter dia efa fantany hoe tsy mahazo omena an'izay indraindray rehefa ao tranotsika zany dia le sakafo zay tsy mety amin'le zaza no ataontsika laoka ohatra na ataontsika sakafo dia ny lehibe mihinana dia le zaza tsy mihinana mba tsy ampidirina ao an-trano reny sakafo efa hita fa efa tsy mety amin'le toe-batan'le zaza reny efa ampianarina hoe ty tsy mety a dia samy mba manaja an'izay a isika rehetra zany ny legioma masaka amin'ny antonony ireo karazana alasary toy ny chou-fleur sy ny brocoli ary ny voankazo tsy mamy loatra ny tena tsara hoanin'ireo olona manana ity toe-batana tsy mahazaka zavatra ity fa ity ihany koa misy fomba tsotra hifehezana ny rarin-tsaina na ny stress mba tsy ampikorotana ny hery fiarovana ka ampihetsika indray ny tsy fahazakana zavatra ho an'ny olo-dehibe a dia atoroko kely ihany aloha izy mety tsy mahakasika ny zaza fa loatra izy ity na tsy hain'ny zaza fa raha mahazo azo taona amin'ny folo hatramin'ny 13 taona mety hain'ny zaza ihany le izy le 478 no anaovantsika azy
misitona rivotra faran'izay betsaka isika rivotra mitoerana madio zany a dia trohana l izy faran'izay betsaka mandritry ny 4 sekondra vita zay a dia tsy avoaka le rivotra voatroka io a amin'ny orona mandritry ny 7 sekondra tapitra ny 7 sekondra dia avoaka moramora mandritry ny 20 sekondra lay rivotra zay nifoanao zany zay no atao hoe 478 averiko zany a mifoka rivotra madio amin'ny lalan'ny orona mandritry ny 4 sekondra faran'izay betsaka dia aveo a tsy avoaka mihitsy bloquena zany a tsy voaka le rivotra mandritry ny 7 sekondra vita zay dia avotsitra moramora mandritry ny 20 sekondra le rivotra voaka tsy moramora zany a mandritry ny 20 sekondra tapitra iny tonga dia afaka le fiahiahina be le fomitepitepo lava le saina tsy milama sy ny sisa dia afaka miatrika an'ilay olana indray le olona rehefa aveo ho an'ny zazakely a atao zay tsy dia ampitomany azy be loatra avelao izy lalao a iaraka amin'ny namany a mba tsy isen'izay le korotana zay amin'ny sainy ka mety apetsika le allergie ny any am-pianarana moa mpampianatra dia entanina mba tsy bedibedy loatra akizy zany a fa mapetsika aretina petsaka zay a zay koa ny fomba azo atao zany a ifezana n'ilay stress dia mba manao fanatanjahantena kely a le fanatanjahantena zay atao a dia le assouplissement zay ny antsoina azy manao an'izay mba tsy ampenjakenjana ny vatanao zay raha ny tena maro tsy de mila loatra hoe reraka fa mila souple zany a ny vatanao zay ihany ny fanatanjahantena tena tsara sy ara-pahasalamana efa nivoatra ihany koa ny fitsaboana sy ny fandraisana ny tanana ny tsy fahazakana zavatra lohalarana amin'izany ny fanadiovana ny vatana diovina satria misy karazana loto zay nangonontsika tamin'ny manodidina zany atsika zany tontolo manodidina atsika mety avy amin'ny rivotra io mety avy amin'ireo loton'ny rivotra zay zay misy ohatrany hoe setroka io mety vovoka io zay tafiditra any amintsika na ndraindraiky io tena pozina mihitsy ampidiriny olo ohatran'le sigara ka misy torohevitra misy fanafody izy amen'ny dokotera ifezana an'izany zany dia mahatonga an'ilay allergie an'le zaza ilamina tsara tsy mikorotana ntsony amin'izay fotoan'izay ary lasa ohatran'ny olona normaly saingy zao le sakafo zay atoron'ny dokotera tsy maintsy ajaina foana mandritry ny avelomany tsy voatery fanafody mandramaty ianao fa voafetra ihany ny finanana fanafody fa ny fanajana ny sakafo zay ampianarin'ny dokotera io a iny zany ny tena zava-dehibe a ahatonga an'ilay zaza rehefa lehibe izy a dia ho salama tsara foana mandritry ny androm-piainana zany a tsy ho faharofontsony ny zanakao zay le finiavana avy amin'ny ray aman-dreny fitaizana azy a amin'ny ara-tsakafo indrindrandrindra ary ny faramoa zany a dia tokony tadiditsika koa fa ny cortisol zay foron'ny glande surrénale ao amintsika dia tsara be mihitsy a ifezana ny allergie rehefa amboarin'ny dokotera amin'ny alalan'ny fanafody ampiana tosika kely mba hiasa mafimafy kely ny glande surrénale nefa tsy mihoatra ny normal ny cortisol zay foroniny a dia voafehy ilay IgE zay be loatra amin'ny vatany olo toe-batana ny tsy fahazakana zavatra mivadika ao arety mandoza nefa rehefa tsy misy ny fandraisana ny tanana amafisina izy zay rehetra ampidirinao ny vatanao sy sotroinao a no mamaritra ny toe-pahasalamanao amin'ireny tsy fahazakana zavatra ireny betsaka koa ny aretina zay miankina amin'ireo zavatra hoaninao sy sotroinao ireo ny mahatonga azy a dia efa nazavaina teo mahakasika an'izay anjarantsika no mandinika fa eto amin'ity tapahfaharoa fandarana ity kosa izay ataon'ny vatanao indray a no mahatonga nyity fivolanana zay mety ho hita eo amin'ny azo-damosiny ity mizara roa ihany koa izy ity misy fivolanana zay azo any am-boka any am-pahaterahana zany a zany hoe efa eo amin'ilay olona mihitsy ilay izy fa misy koa fivolanana zay atao a azo avy amin'ny fihetsika sy ny fahazaran-dratsy ataontsika eto amin'ny tapahfaharoa fandarana ho resahan'ny dokotera mahakasika an'izay a inona ny fisorohana tsara indrindra ary ahoana ny tokony atao raha toka tozo an'izay ianao arahantsika indray ary amin'ny fanazavana manana anjara toerana lehibe ary iankina ny vatan'ny olombelona manontolo ny azon-damosina
betsaka nefa ny fahavoazana na aretina mety iseho eo amin'ny azon-damosina vokatry ny fomba fiaina na fihetsika ataon'ny olona. Isan'izany ny fivilanana tsy araka ny tokony ho izy na ilay antsoina hoe scoliose. Ny scoliose dia fivilanany lamosina raha tsotsotsika ny atao hoe scoliose. Zany hoe mivilana lamosin'olona iray lasa paozina aisa zay ny lamosin'olona iray dia misy ny atao hoe scoliose primaire dia misy ny atao hoe scoliose secondaire. Zany hoe le primaire zany misy olona avy anamboka mihitsy dia efa mivilambilana be ny lamosiny dia iny ataontsika hoe scoliose primaire. Fa ny scoliose secondaire zany dia olona nahitsy tsara mihitsy izy hatramin'izay fa noho ny lehibe izy na misy nanomboka izy nianatra na efa me lehibe aloha dia mivilana teo lamosiny dia iny atao hoe scoliose secondaire. Io fahavoazana azo aty aoriana io no horesahana manokana ato anatin'ny fandaharana. Amin'ny ankapobeny ny fomba fiaina sy fomba fihetsika ataon'ny olona ihany no mampivilana ny lamosiny. Matetika fahazaran-dratsy raha ohatra mbola tsy voatra voatehaka le olona dia fahazaran-dratsy izy io manomboka aty amin'ny ankizy mitondra ny kitapony zany manomboka fipetrana na ampianarana dia mivilana le ankizy rehefa mipetraka, mivilana le ankizy rehefa manohatra, mivilana izy mitondra ny kitapony manomboka any dia manomboka mivilana le olona dia efa tsy ahitsy mihitsy dia lasa petraka ao anatin'le olona le fivilanana. Ao ihany koa ny vehivavy io ohatra rehefa manomboka le bebe misy fahazaran-dratsy mitondra poketra ohatra isaky ny ohatra hoe ny sorony akavanana foana mitondra le poketra dia miakatry ny akavanana iny ohatra amin'ny akavia dia lasa mivilana. Na sofera reny ohatra avoaka ny tanàna anankiray fa mitondra tomobile dia lasa mivilana ny paoziny ao anatin'le mitondra tomobile dia mipetraka le scoliose. Dia marary le olona zany dia le fipetrahany mivilana iny azony aina dia lasa mivilana tanteraka le olona rehefa elaela mivilambilana eo ka tsy tsaboana dia installé le atao hoe scoliose dia lasa tena manao aisa ny paoziny olona io mivilana paozina aisa ny lamosiny. Dia eo ihany koa ny tsy fitezany vatany le olona zany ohatra ny tongotra iray fohy mihoatra amin'ny tongotra iray dia lasa mivilana le olona dia mba hahatonga anazy mahitsy zany dia tsy maintsy avilana lamosiny. Raha zany lasa tsy mety zany izy vao tsy mivilana lamosiny ahafahany mba mahitsy. Matetika zany raha anankiroa ny antony na fahazaran-dratsin'le olona io manomboka na fahazazana mandra-pahalehibeany na amin'ny fiasany sy ny asany mihitsy na tsy fahatombanana rabatana reo ihany mahatonga ny scoliose efa tiariana zany. Ankoatra ny fizahana ataon'ny mpitsabo, ny maso mijery dia efa mety afaka mamaritra ny fivilanan'ny lamosiny. Be dia be ny fahasarotana mety iseho raha tsy misy ny fandraisana an-tanana araka ny tokony ho izy. Ny fomba fisehoan'ny scoliose moa zany dia mizara roa mazava be. Ny anankiray moa zany tonga dia hita le izy. Zany hoe vao mijery le olona ianao tonga dia hitany hoe mivilambilana be le olona dia jerevanao lamosiny dia hitany hoe mivilana dia izay natao hoe tonga dia hitany hoe scoliose le olona. Na manao radio le olona dia tenen'ny dokotera hoe misy scoliose ianao fa mivilana lamosinao. Na tsy fantatry le olona hoe mivilana lamosiny fa mizavatra mitsangy eo aminazy no ahafantarana hoe mivilana lamosiny. Zany hoe mety misy fararian'ny nerf ao amin'ile olona zany. Zany hoe nerf rehetrarehetra eo amin'ny lamosiny eo manomboka tery dia mizavatra miseho aminazy dia nahatongavany any aminao dia ianao mijery le olona dia hitany hoe mivilana lamosin'le olona. Ohatra amin'izany mety misy rivotra na vavon'le olona ohatra rivotra tsy mety afaka nefa atao daholo na ny fibroscopie na ny zavatra rehetra momba ny vavony tsy mety sitrana dia rehefa manatiny ostéopathe izy dia jerevan'ny ostéopathe lamosiny dia hita hoe mivilana be lamosin'le olona manao scoliose dia any no ahitana azy hoe manao scoliose le olona. Na olona mety hoe tsy mahalevokanina foana fa marary foana ny atiny satria tsy miasa tsara ny atiny dia jerevanao dia misy scoliose le olona. Na misy manindrodrindrona ety amin'ny tratrany ety manindrodrindrona ety amin'ny fony marary foana eo amin'ny tratrany io atao daholo ny fijerevana amin'ny fo enona ny tratra tsisy nininina dia rehefa tonga aty amin'ny ostéopathe izy dia jerevana lamosiny dia hitanao hoe mivilana manao scoliose le olona. Dia ao koa ny fisian'ny hozatra amin'ny vokona zany hoe rehefa tsapainao le olona dia misy marary ny lamosiny manaraka le azon-lamosiny iny dia rehefa jerevanao dia hitanao hoe mivilana lamosin'le olona vokatsy le hozatra mivokona amin'ny lamosiny. Betsaka ny voka-dratsy mety iseho raha tsy misy fandraisana tanana atao amin'ity fivilanan'ny lamosiny ity. Isan'izany ny fahaterahan'ny arthrose na ny fahararian'ny vantaolana. Zany hoe rehefa ela be mivilana le olona dia manomboka miraikitra tsikelikely ny azon-damosiny iny
dia miraikitra iny a dia mivilana le olona dia lasa tena mivilana be nefa raha le olona zany a dia tsy afaka etsehana ntsony izy am'izay fa lasa mafy be tsy afaka manipulena ntsony le olona fa lasa mivilana be ny lamosiny dia tena marary dia marary izy satria le anera rehetrarehetra eo anelanelan'ny azon-damosiny io zany lasa tery daholo ny nera rehetrarehetra dia marary izy a tsy azoko tiana mihitsy lamosiny io a fa tena marary a dia lasa kizitina le olona lasa tsy mahita fifaliana ntsony a satria marary foana lamosiny dia lasa mibotsina lasa mivilana zany lamosina dia lasa misy mibotsina ndray koa aorinao vokatsy le fivilanana dia tsy afaka lasa marary le olona zany dia miteraka artrose na lamosina zay zavaty zay a dia mety tonga hatrany amin'ny tendany a tonga hatsaty amin'ny andilana farany ambany aty a dia lasa mijaly le olona zany amin'ny fiainana andavanandro a dia lasa vilana be lasa tena aisa be mihitsy zany pôzile olona amin'izay fotoana zay dia nenaka mety hitsanga koa dia mety hiteraka le atodrika hoe hernie discale zany hoe lasa mipotsaka le disika eo anelanelan'le taolana zay ela loatra mivilana teo le azon-damosina efa ela mivilana izy dia mivoaka le disika eo anelanelan'le taolan'ny azon-damosina dia mety napaka le naira mivoaka eo le taolana mivilana iny dia mety tonga hatrany amin'ny fahalemena zany a io zavatra io a rehefa tsy voatsabo zany hoe ny olona ray mody hoe mivilana lamosina dia tsy taitaitra io zany dia lasa mivilana lamosiny a dia ny farany a mety hiteraka fahalemeny ny faritra amban'le olona le izy zany hoe manomboka volovolo ny feany a ny ranjony a ny fipetrahany a manomboka mihindritrindritra zakany zay ntsony a ny tsy voafehany ntsony ny tongony a lasa mandeha automatika dia farany a tsy heny ntsony na kitianao ara dia tiaka fahalemena ireo zavatra roa eo zany zavatra ratsy amin'ny scoliose zany hoe ny fisian'ny artrose a lasa tena miraikitra le olona zany a dia tsy mety mihitsy ntsony a dia ny anankiray a mety ho tapaka ny nairany a teraka ny discale zany dia mety hampalemen'le olona ny fisian'ny scoliose eo amin'le olona anankiray ny fisorohana ny lehibe indrindra araka izany misy ihany koa anefa fitsaboana azo atao manoloana ny fivilanan'ny lamosina raha toka tratra ara-potoana ny fitsaboana ny scoliose dia mizara roa mazava tsara ao ny atao hoe traitement préventif dia ao ny atao hoe traitement curatif zany hoe préventif dia fisorohana ary io ny tena zava-dehibe amin'ny scoliose dia mifisorohana satria lazaintsika teo fa manomboka ankizy kely dia mety efa tratran'izy io zany hoe le kitapony ankizy mazefatra dia mety hitondra fivilanana eny lamosiny fomba fipetrana eny ampianarana ny fomba fanoratrany a any dia efa mila jereva amin'ny mpampianatra na jereva ray aman-dreny ny zazakely iray rehefa manoratra dia tsy ampitondraina kitapo mavesatra koa dia ahitsy izy hoe ataovy mahitsy ianao rehefa mipetraka ataovy mahitsy ianao rehefa manoratra na misy fihetsika taona na trano tsy mety dia anjarantsika ray aman-dreny a manitsy ny zanatsika dia vao manomboka zany dia efa hitsy dia araha maso ny ankizy a na ny zavatra kitapo entiny a na ny fiainana andavanandro mihitsy dia efa rahantsika mba hitsy le olona ny olona zany a matetika milaza hoe milatsaka ny soroka na mivilana dia anjarantsika manitsy anazy raha milatsaka ny soroka ohatra milatsaka nakavanana dia asiana ampiakariny fotsiny dia anarany mihitsy ampiakariny ty dia manao tao correction amin'ny fitaratra izy mijery fitaratra dia jerevany hoe mahitsy tsara ohatry zao rehefa mipetraka avoaka ny tsatra dia raha milatsaka ty dia ampiakarina dia anarana mihitsy zay mety ao anatin'ny ray volana izy mianatra an'izay dia lasa ao anatin'izay fa raha ty soko ty zao na midina ohatry zao a dia lasa mibotsina ato dia manao aisa ohatry zao ty dia raha zao foana le olona dia normal aminao scoliose azy izy dia ohatr'izay koa zany tsika nampiasana rehefa mipetraka dia mahitsy tsara ohatry zao foana avoaka tsara ny tsatra dia mahitsy tsara dia manao fanatanjahantena foana enatenatenany eny etsehana ny tanana dia etsehana ny andilana mba hetsika foana le colonne vertébrale na le azon-damosina fa vao tsy mihetsika amin'ny paozy anankiray foana tsika mandritry ny fotoana ela dia tonga ho azy le scoliose dia ohatr'izany chauffeur ohatra chauffeur ny asanao dia mila amin'ny exercice kely foana dia mianatra mahitsy tsara ohatry zao dia ohatr'izany koa na ohatra sécurité ianao na mipetraka amin'ny ordinateur foana dia misy manao ohatry zao manao ordinateur dia mivilana ho azy ny lamosina dia le fisorohana zany tena zavatra tsara amin'izy a manao fanatanjahantena foana dia sorohana mianatra mahitsy foana tsika efa mipetraka dia manao fanatanjahantena le teneniko teo etsiketsehana foana ny vatana mba hetsika le colonne vertébrale zany a atao matetitetika na am'teram-piasana any dia ny traitement anankiray zany le tena hoe efa voan'ny scoliose le olona dia sy tsanona
dia io ndray zany aka mbola kely ny degré le skoly io zany zany hoe vao manomboka na somary tsy dia mivilana loatra dia afaka ny ostéopathe tsara no manitra an'ilay colonne vertébrale mamirina azy amin'ny toerany manasitrana le olona zany fa raha ohatra efa tena mivilana be le olona dia tsy maintsy miara-masy amin'ny centre d'appareillage eo akaiky ny stomato zany hoe mety ho asiana plâtre le olona alefany dia mety ahitsy izy dia asiana plâtre na misy teknika be da be ataony zareo any fa indray moa zany tsy idirantsika satria resaka ny centre d'appareillage zany fa reo anakory ihany ny traitement zany raha mbola tsy dia maniny izy dia afaka ataony ostéopathe rehefa tena mivilana be le olona dia makana centre d'appareillage fa rehefa tena mivilana izy ny ostéopathe zany dia manalefaka fotsiny an'le ozatra manodidina anazy dia mahatonga anazy tsy ho lasa sakotra zany le izy fa tsy maintsy miara-miasa ny appareillage foana dia amin'izao koa moa zany efa misy ny dresseur na dos reny zany hoe le ohatra ny gilet reny dia zany mety azo ampiasaina ihany koa reny mba ahafahana manitsy an'le olona fa zany hoe sady manipulena izy zany hoe etsehana ahitsy le taonana no apetaka iny fa raha apetaka amin'izao fotsiny dia tsisy dika dia sady ampianarana anazy foana le attitude le fomba fipetraka zany tena important be iny le tena eko hoe vokatra zao tsy mitovy amin'ohatry zao mihitsy le fipetraka fa ohatry zao le olona na ataony zao dia normal izy raha vilana fa mahitsy tsara foana efa mipetraka dia vehivavy zany matetika tratran'izy io satria vehivavy mena tsapseho ny tratrany ohatry zao dia afemopeniny dia lasa mivilana vehivavy ny tena tratran'ny scoliose moa ny lehilahy dia zay aloha misoka foana toy izay mitsabo dia manao auto-correction zany hoe manitsy ny tena amin'ny fitaratra dia manatona dokotera foana rehefa manomboka marary ny lamosina na marary ny andilana dia anjaran'ny dokotera zany no mahalala hoe vitany ostéopathe na makany amin'ny appareillage tia na manao rééducation koa ty olona anankiray ty fa ny farany ty zany dia hoe aloha foana misoka toy izay mitsabo dia samitsika mijery ny zanakitsika amin'ny fombafomba fipetra sy fitsangany any amin'ny izay misy atsika tsirairay avy hatreto fiarahantsika ro any androany amin'ny hery izao loha hevitra hafa indray no entinay ho anareo mpijery sy mpanaraka ny fandaharana fa mirary fahasalamana feno antsika rehetra dia misaotra ihany koa amin'ny fanarahana tsy tapaka ny fandaharana ankasitrana ihany koa ny teknisiana ny avan'isala io ny laharana afahantsika mifandray atao anatin'ny fandaharana mametraka veloma mahafinaritra indray ary tompoko